ry reny ry rahavavy ry zanaka rehetra tsy misy ankanavaka faly misaotra an'Andriamanitra tsika menakavy noho ity andro manokana ahatserovany zao tontolo zao fa manana ny ajany sy ny toerany tokoa ny vehivavy. Omentsika voninahitra ny tompo Andriamanitra andrianana azy fa isika vehivavy no ariny dia manana andraikitra maro sady vonina isan'andro isika hitondra ny mahasoa sy ny tsara ho an'ny mpiarabelona. Ampitiavana lehibe no hiara-bako ny vehivavy rehetra tratry ny 20 marsa 2024. Voalohany, eo amin'ny firenena sy ny fiarahamonina. Fototeny amin'ny firenena ny hoe reny na ny vehivavy. Misongadina ny andraikitra sy anjara toerany vehivavy eo amin'ny asa sy ny fitiavana ny mpiarabelona. Tato anatin'ny taona maro zao dia mihamaro ireo vehivavy tompon'andraikitra ambony na eo amin'ny firenena na eo amin'ny setry ny fandrarahana. Eo amin'ny finoana ihany koa dia mirere isika vehivavy fa nisy ireo vehivavy miavaka toa ny Rasalama sy Victoire Rasomanarivo. Vehivavy maro no manana fanomezam-pahasoavana ihany koa manelanelana rehefa misy ny olana mitranga eo amin'ny fiarahamonina. Faharoa, eo amin'ny fianakaviana sy ny tokantrano. Iza no tsy miaiky fa tena andro ianteran'ny fianakaviana sy ny ankonana ny reny. Araky ny fanadihadiana dia mahavita kilometatra maro ny renim-pianakaviana ao tokantrano ao mandrity ny tapakandro. Ao ny fikenokenonana ao an-dakozia, ao ny fampiripirimana ny tokantranontsika, ao ihany koa ny fikarakarana ny voninkazo, ny mahandro sakafo ary mandroso izany amin'ny ankonana. Manaramaso ny fitaizana ny zanaka ary miezaka ny mamelona ny kolokolo sy manabe amin'ny fomba rehetra izay hita ny fahamahasoa ny taranaka ao an-trano na ara-tsaina na ara-batana indrindra moa fa miara-panahy. Ary etsy ange mikarakara ny vady koa isika menakavy satria ny vady mijerijery ny vehivavy sy ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana dia mahavita maharitra ny mafy izay tsorina fa tsy mba dia ananan'ny lehilahy amin'ny ankapobeny. Mitahiry sy mandinika ao am-pony ny mafy sy ny tsy laitra miseho ao tokantrano isika vehivavy. Marina ve zany e? Kanefa andro ny vehivavy moa anio dia mahita ireo lehilahy manatrika etony isika izay vahiny nasaina ampanajana. Misaotra anareo amin'ny fanotronana anay, misaotra anareo lehilahy rehetra amin'ny fanotronana anay vehivavy. Midika izany fa mifameno ny fibanjinatsika ny fiainan'ny fianakaviana, ny tokantrano ary ny firenena. Koa manantena mandrakariva izay vehivavy fa tsy hamelana ireny izay vadinareo, anabavinareo, reninareo hiasa ireny fa hanao tongotra miara-mamindry isika ary soroka miara-milanja satria miasa ho an'ny fanarenana ny tanànantsika eto Antananarivo ny masoana izao miaraka amin'ny asa ho fampandrosoana any malagasy tsy vaky volo. Ry rahavavy malala ny arivo, izao fotoana izao indrindra no anaovako antso avo ho antsika. Ny tokantrano no vanina dia sika vehivavy no voniny amin'ny angady sy ny arina ka hijoro ho rehare fa manana toe-tsaina mahiratra sy matanjaka
ka tsy hilofo eo anatrehan'ny sedra maro samihafa mitady ampiravoravo-tanana antsika satria feno fanantenana mandrakariva isika no sady feno vavaka no manana ny finoana arahinasa dia andeha hivondrona ny hery hitakina ny zotsika vehivavy amongorana tanteraka ny herisetra amin'ny lafiny rehetra atao amin'ny vehivavy ndeha hifanometanana isika ampandroso Antananarivo mitafi herin-tsaina sy toe-panahy matanjaka fa vehivavy azo anteherana ny vehivavy malagasy marina ve zany hoe eny tsara isika vehivavy mba ho tena fitaratra hiady mahery sady filamatra fa tena miasa sy tia fandrosoana vehivavy mijoro sy manam-pinoana vehivavy no herin'ny fianakaviana milofo mitaiza feno fasahina mendrika ajaina koa ka tsahivo isika vehivavy n'Antananarivo ka dia hoy neny aminareo hoe fiadanana ane ho any amin'ny tokantranontsika satria momba antsika Andriamanitra.